fa anaty ny vaovao politika izay ary nitsangana ho antoko politika tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny HVM na ny hery vaovao ho an'i Madagasikara nisy moa ny lanonana mifandraika amin'izay fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fitsanganana ity antoko ity izay tanterahana tetsy amin'ny Carlton ary mbola mitohy hatramin'izao ary izao moa izay lanonana izay mbola hoentina amintsika ao aorianan'izao fampahalam-baovao izay moa izao moa ny antsipriany misy kokoa mahakasika an'izay lanonana izay fa efa tamin'ny volana novambra 2024 kosa no nivoaka ny didy fandrafana ny trano fiteny akadimbahoaka fa izao anefa vao nampiarina raha ny voalazany amin'ny mpanjakana misahana ny fotodrafitrasa ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany omaly mofo dia naneho ny heviny mikasika izay vandravana ny trano teny akadimbahoaka izay ny tenany. Raha naneho ny heviny mikasika ny fandravana trano etsy akadimbahoaka ny minisym-panjakana misahana ny fotodrafitrasa ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany dia nampatsiafa ny fitsarana ihany no manam-pahefana mamoaka didy mandroaka olona amin'ny tany iray fa na ny ministera na ny fivondronana dia tsy manana fahefana amin'izany. No antotra anteriny fa rehefa manana titra ny olona dia azy ny tany. Noho ny antony maro dia miazakazaka be ny fandravana tranon'olona ankehitriny toy ny etsy Ankadibahoaka. Hitantsika tsara fa ohatrany mizakazaka be ny fandravana tranon'olona etsy ny eroa noho ny antony maro samihafa. Zany manahirana fanjakana satria zay dia milaza ombenombeno hoe tsy le trano fetrano io fotsiny ravana fa olona ny ao anatin'io trano io, olona manambady amanjanaka, olona mizazakely ao, mizaza be voka ao, tsy maintsy jereny zany fa tsy azo atao fotsiny hoe satria anany tany dia zoanao tokoa fa tsy maintsy misy fandaminana zany ary zany tsy maintsy hijoron'ny fanjakana. Zany avy ery mandeha tsy hoe mamerariny ny olona hoe andala ary bodoy ny tanin'olona avako tsara zay rehefa anao ny tany zay ny atao hoe tena tsy azo ozonozonony zay lalàna zay raha tsy hoe manova lalàna angatsika sanatria zany nefa tsy hiova mihitsy zany zavatra fototra ngezabe zany eo amin'ny ampandrosoana satria na ny atsika tsirairay na ny orinasa ireo olona ezahantsika tonga eto amorona orinasa dia tsy maintsy mazava tsara ka raha ohatritsika tsy mazava ny fanjakana eo fitantanana zany hoe tanin'olona titre de propriété efa déclaré individuel zao dia idirany olona dia sanatria anao kopaka mbava ny olona samihafa hoe zao hitarika mihina lafiny politika fahadisoana zany tena fahadisoana mihitsy zany hoe mpinandalitra vahoaka zany tsy marina zany fa ny tsirariny kosa nefa dia tsy fijerevana ny maha-olona ny olona zay tandremana tsara zay ary eo fanjakana mandanjalanja zay sady mampiatra ny lalàna izy no mijery hoe ahoana kay no hijerevana an'reto olona reto iny amin'ny politika irahana akapobeny ahafahana mamindra monina andreo olondreo raha ilainy zany na manome zavatra azy hotakaniny fa mampatsiahy azy fa tsy ao anatin'ny ara-dalàna izy akory zay dia tandremana tsara zay dia verimberiko izigiziny koa fa tsy hoe akory maha-olona ny fitonjovana maha-olona dia mitarika fa manana ny ara-dalàna ianao tsy marina zany. Ny Ankadimbahoaka efa nataonay ao aminay adolo ny taratasy ny tena marina dia tany efa tany amin'ny 2 lasa ny atao hoe orinasa Filatex io dia tany novidiny tamin'ny olona tao amin'ny faritra io privé maromaro novidany any an'io tsy tany mpanjakana io akory novidanany azy tany aloha tany mety tamin'ny mpanjakana io fa ny fomba fahavarotana dia avy amina privé olotsotra maromaro nivaritra ny tany tamin'ny orinasa io. Nambaran'ny minisym-panjakana fa tsy maintsy mifampitindrina eo amin'ny fiarahamonina ka izay no ezahana alamina amin'izao fotoana izao satria misy mivony resaka politika. Tsy hoe mampirisika ny olona ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna akory araky ny nambarany fa mitindro ny maha-olona. Tsy azo hosihosena ny vahoaka ary tsy azo fahanan-danitra ihany koa ilazana fa manana ny rariny izy raha hita fa manana fahadisoana raha ny voalazana.